tamin'ny mpanao gazety kosa ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Blue Line Madagasikara sy ny TV5 Monde ary nanazava ny fiara-miasa misy eo amin'ny rotonta ho an'ny Blue Line Madagasikara manokana nanararoatra nitondra ny vokatra vaovaon'izy ireo tao anatin'izany. Androany ny Blue Line Madagasikara raha namory mpanao gazety teny amin'ny Louvre-Antaninarenina. Anisan'ny zava-baovao entin'ny orinasa hainao manjery ity ary ny tolotra Beansport izay hitana ireo fandaharana fanatanjahantena malaza any ivelany toy ny NBA na koa ny feona baolina kitra malaza any Europe. Araka ny tetsika teo zany tonga taty ny TV5 Monde izay isan'ny mpiara-miasa akaiky amin'ny Blue Line tanjona nahazahoany ny tokantrano tsirairay ny TV5 Monde ary isan'ny raha fantatrany hambany araka naseho teo ny TV5 Monde ao anisan'ny ao anatin'ny bouquet izay tsandoavam-bola. Izay ny zavatra tena sopadina teo takoatr'izay ny tolotra farany taona izay tolotra Blue Line momba ny TV iverina anao amin'ny TV 0 ariary indray tsika. Tantona ihany koa dia nihazahoany tsirairay ny TV amin'ity farany taona ity ary ny zavatra vaovao tena farany tonga indrindra zany dia fahazoanay ny option sport misy ny chaîne Bina anankitelo Bina 1, Bina 2 dia Bina 3. Io zany ho atolotray miaraka amin'ny chaîne Blue Line ray manontolo mandritra ny volana Desambra ho an'ny mpanjifa Blue Line na Québec izy olany abonnement. Dia akoatr'izay moa misy ny fanokafanay ny télévision any Mahajanga amin'ny voalohan'ny taona 2015 ny tany Antsirabe tamin'ity taona ity tamin'ny volana Mars ary ny any Tamatavy efa tamin'ny herintaona ohatr'izao no efa nosokafana. Tantona ihany koa araka ny voalazan'ny monotale général teo dia nihazahoana mpanjifa maro dia maro Blue Line manerana Madagasikara. Namelabelatra ny momba azy ihany koa ny andrindra ity fihaonana ity ny tompona andraikitra eo anivon'ny TV5 Monde ka nambaran'izy ireo fa manana ny lanjany manokana ny malagasy. Anisan'ny nambarana tamin'izany ny fanasan'izy ireo ny filohan'ny tetezamita hateo aloha Andry Rajoelina sy ny filohan'ny Repoblika Era Jonary Mampiana tao anatin'ny fandaharana. Nampatsahivina matoa Denise Epoté izay talian'ny TV5 Afrique fa misy ihany koa ny fandefasana mpanao gazety avy any amin'izy ireo tonga teto Madagasikara nandritra ny fifidianana. Ny TV5 Monde izay misahana firenena maro mampiasa ny teny frantsay raha ho an'ny Afrika manokana ny 20 tapitrisa no manaraka ny TV5 Afrique. Anisan'ny nambarandroany ihany koa ny fiantsoan'izy ireo mpamoaka sary mihetsika malagasy hitondra ny asa vokariny izay mitaky kosakalota manara-penitra raha ny voalazan'ny tompona andraikitra amin'ny TV5 ihany. Mariana fa misy ankehitriny kilalao izay vokarin'ny Blue Line sy ny TV5 ahazoana loka maro mandritra ny fananana baolina kitra Ligue 1 any Frantsa.